tonga teny amin'ny trano fonena ny professeur Zafy Albert teny Ivandry ihany koa ny GKM Madagasikara ny tolakandro teo fitsidihana izay tafiditra ao anatin'ny famahanan'ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena izy ity fotoana nahafahan'ny professeur Zafy ihany koa nitondra ny heviny sy ny fehi-keviny fomba fieritreretany ahafahan'ny Madagasikara mivoaka ao anatin'izao crise zao fanadihadiana. Non, tsy mettre foto-kevitra fa dia miantso fotsiny hoe mbala hoe les trois candidats izy ty ary une opinion internationale zay ny rappeleny zareo zany zay indray lazo hoe bon zao à peu près solution hitanay pour sortir crise raiky créé par la présidentielle crise anankiray koa nety surajouté raha vao mialy io ndray dia angamba mety mandroso mialaitsika zay ko le resaka fifanakaloza-kevitra nefa ny appuyer satria fa l'article 1 milaza fa malagasy malagasy appuyer zareo à condition hitandreo fa raha ohatra ka mitarika marina amin'ny foana amin'ny crise. Le référendum constitutionnel. Le mahakasika le référendum. Anisany solution atao mantsy zany. Anisany solution atao ny zany. Ny fondrona Europeanina miteny hoe mety hiteraka crise vaovao indray le fanelanelanana sy fampihavanana ataon'ny FFKM io satria tsy tokony hijanona amin'le nareo efa datsony zany fa tokony hitatra le manao fijerina ao anazy. Le efatra ny angamy mipetraka amin'le efatra fotsiny le zavatra ny rehetra ny anatiny. Misy le hoe élargie ny tsy renao hoe le élargie. Élargie dikan'izany eo azafady ny olona rehetra ny dikan'izany. Fa le efatra man tsy maintsy mion eky aloha foana tena problème raha valo andry. Ao ny tena problème. Io nefa nisy solution ihany ho tamin'ny Maputo 1 Maputo 2 fa c'est pas pourquoi zavatra hafa ndray sy greffé taty afara. Tsika hoe mbola iandry andreto vazaha rehetra ihany amin'ny famahanan'ny olona eto Madagasikara sa Tsika ngamiandry zareo fa manao proposition itsika zao. Satria nareo zao miresaka aminazy mandroso vahaolana malagasy te ahazo vahaolana mbola tsy fantatra tsy maintsy miconvaincre azy itsika ny problème tsika ny tsy dia fantatra zareo ohatra fa tsika ny tena mahalala ny fond le problème.